Efa ndresaka an'izay sehatra ny finoana izay ihany isika dia mitohatra ny fankalazana ny fahasivifolo taona ny orenan'ny tily eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany ohatra ny fampiaonana ireo mpitondra fivavahana rehetra efa nandalo tamin'ny fanabeazana ny tily eto Madagasikara. Mankalaza ny fahasivifolo taona ny orenany amin'ity taona ity ny fikambanana tily eto Madagasikara. Efa nosokafana tamin'ny fiandohan'ity taona 2024 ity izany fankalazana izany, ary mbola marobe ireo hetsika hanamariana ny fankalazana. Fiangonana 4 hatramin'izao no mpikambana ao anatin'ny tily eto Madagasikara, dia ny fiangonana FLM, ny fiangonana METM, ny fiangonana EEM ary ny fiangonana FJKM. Ny hetsika akaiky indrindra amin'izao tompam-pakalazana izao dia ny fampionana ireo mpitondra fivavahana rehetra izay efa nandalo fanabeazana tily. Ny fahatongavan'ny lason'ny jobily fahasivifolo taona ny tily eto Madagasikara dia miantso manokana ANSE izay nandalo fitaizana tily ka mpitondra fivavahana. Mpitondra fivavahana ao anatin'ny fiangonana 4 izay ijoroan'ny fikambanantsika. Na Luteranina se, na FJKM se, na METM se, na Anglikana se, tongava isika mpitondra fivavahana rehetra fa hanana anjara manokana isika momba ny aim-panahy amin'ny fikambanantsika. Ka ny fotoana omenany se dia zao amin'ny talata 17 Mey izao, talata 17 Mey eto amin'ny FUB FJKM ifany Maizatso manomboka amin'ny sivy. Betsaka ny andraikitra ifampizarantsika ary azo antenaina fa isika mpitondra fivavahana no andro lehibe anankiray ao anatin'ny fikambanantsika. Izy ny sakafom-pifaliana izay atao amin'ny volana Jona, ary amin'ny mahasokoto ny sokoto dia mbola isy ny lasy jobiny izay atao any Ambatomanga ny volana Aogositra izao.